amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana totokatranosika ny amin'ny teny io tia tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny larana firy zany 20 any amin'ny zao io zao manonona ny fiarabana antsika rehetra totokatrano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandarana dia avy hatrany moa dia ary vavaka ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'ny dada malalako iava sy eo ampelantanan'ny Osoa malala ary vavaka atsika izany. Voninahitra ho anao dada iava. Misaotra anao indray satria nomenao fahefana sy fotoana indray ampianarana ny teninao hatrany, ampahafantarana ny marina amin'ny olona ambonin'ny tany ny amin'ny atao hoe fitsarana. Fa tsy mandeha ny fitsarana raha tsy misy ny teny izay hitsarana. Ary izao teny ampianarinao izao ilay hitsarana izay ambarany Elia, Ziadia Elia. Sao betsaka dada iava, fa avy any aminao ny fahefana amin'ny teny manome izao fampianarana sy fanambarana izao. Ianao ny loharano ary tompony izao teny izao. Avy any aminao izao ary tena niainga avy any aminao. Ary nomenao any Ahosoa dia izao ampitondrainao any tenako Ziadia Elia. Sao betsaka dada iava aho. Tsy mitsahatra ny misaotra anao tokoa satria soa indrindra ny zavatra nomenao. Tena famonjena, tena fitiavana, saingy indrisy fa tena tsy tiany olona ny miainao an'izany. Kanefa misy voalahatra hiainao an'izany, ary ireo voalahatra ao hiainao an'izany, ary anisan'ireny ilay ho any amin'ny lanitry ny lanitra ihany koa. Izany izao jerevan'ny Elia zao, izany izao karohan'ny Elia zao, ary izany izao andrefasana ny teny avy any aminao. Hikaroka an'ireny hamerina an'ireny anatin'ny fanjakanao masina. Atao mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny Elia ny olona dada iava, amin'ny alalan'ny Ziadia Elia. Mamalifa afaka mandrakariva. Sokafo ny sofin'ireo izay fanao vonjenao. Voninahitra anao dada iava amin'ny anaranao Ahosoa. Amen. Tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika amin'ity fampianarana ity zany ho anareo izay manaraka amin'ny tele moa zany dia tsy mandeha ny tele amin'izao retenako izao fa misy fahasimbana. Ka ho anareo zany dia efa nanome toromarika foana hoe aleo mizatra jery sy mihaino amin'ny tele internet sy ny radio internet. Izay ny tsara indrindra, aleo mandeha amin'izay satria io sisa no antokana tsy ho mety maty zay. Zany azo ilazana azy io tsy mety ho maty io fa sisa zay dia mety maty dia ho sahirana ianao dia ozy ianao ahoana moa zany za tsy mahita ho jerena zany ka aleotsika mijerena amin'ny internet foana ho any amin'ny radio na any amin'ny tele dia any amin'ny internet foana zany manaraka ianao. Izay zany no azoko itenenana antsika toromarika mialohan'ny rehetrarehetra zany. Hiditra amin'izay zany amin'ny ino moa zany amin'ny votoatin'ny resakantsika hoe atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay mivavaka aminy. Ohatrany hoe ohatra ny hafahafa kosa izany lohateny izany. Mareko fa tsy natokana ho malagasy irery intsony ny teny fa ho an'izao tontolo izao. Ka isaky ny mahita zavatra amin'izay Elia ny mahasoadriavan'ny Ahosoa amin'izay andehanana dia amin'ny alalan'ireny ny voan'ny fampianarana indray izao. Eo taiza moa zany ianao no miteny an'izany. Tany Amerika za farany teo zany izao ary vao tonga maly raha amin'ny androany zany tsy haiko zany ny daty androany dia hoe manahoana fa izay ny marina zany. Dia ny amin'ny faritra ny New York iny izay
de amin'ny faritry ny Washington iny zay a nandeha nitory ny teny a nampianatra ny olona ny teny marina ary tao anatin'izay fandehanana izay mihitsy no nahitana hoe tena hafahafa marina ny zava-misy ny amin'ny sary-misy zany manerana an'izao tontolo izao fa tena tsy mety intsony ty zahatra ty raha tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ny hoe iza zany Jesosy zany. Zay koa ny asany atao hoe Elia andravanizy andravany Jesosy zay nangalatra ny soratra masina ny Jiosy. Raha Ehosoany tokony tompoina dia novainy Jesosy fotsiny izao ny tao. Raha tokony Aiavany tokony tompoina dia nivadika Jehovah fotsiny izao. Na hoe Yahvé, na hoe Jesoa. Elia tonga ndravan'izay mahitsy be mihitsy ny tenin'ny Elia. Ary mbola avokoa ndravan'izay Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Fa mbola resaka Jesosy aloha zao. Jesosy Jehovah aloha zany zao. Ka atodika amin'ny ampitan-dranomasina moa indrindrandrindra ty teny ity. Ary mandray ny anjara koa moa zany malagasy eto an-toerana. Fa tena natokana ho any ampitan-dranomasina, indrindra fa ny Amerikanina. Tsy ndriko tsara mihitsy indrindra fa ny Amerikanina atodika any aminareo izay milaza fa tena mivavaka, tsy tia lalany marina mihitsy nareo. Dia atodika any aminareo ty teny ity sy rehetra mitovy hevitra aminareo rehetrarehetra zany. Fa tonga Elia hiteny aminareo rehetrarehetra olona ambony tany hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia miombany. Fa i Jesosy mihitsy ny manipy anareo any amin'ny elo tahaka anazy hitsipy makany. Fa mitsipy makany io Jesosy nareo io. Ohatrany hoe tsy mety kosa ny teninao, mety be mihitsy ny teniko ary marina ny teniko. Nampianatra kosa ny zay firy-taona anganareo navita nanohitra ny fampianarana Ehosoa. Aiza koa moa zareo manohitra an'io zatra tsy posibla zany. Marina be ny tenin'ny Elia. Elia tonga tena andrava mihitsy. Fa tsy mandeha ho azy dia reny hoe andrava izy fa tena mandrava izy ary mandeha amin'izay zao ny fandravany. Hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay miaraka aminy, izay mivavaka aminy. Ina ny antony mahatonga ny Elia miteny an'izay? Ziadia Elia. Tsotra ny antony mahatonga ny ziadia Elia miteny an'izay. Ianareo rehetrarehetra moa tsy niaraka tamin'i Jesosy dia mpanota. Ary tsy azonareo lavina mihitsy izany. Na Amerikana, na Alemana, na Frantsay nareo. Na Anglisy, nareo mantsy tena milaza fa tena tompon-daka amin'ny fianarana ity dia izay mihitsy ny andefasana an'io teny io makany aminareo mihitsy ny hoe eny hoe ara ty. Aza manao toram-po intsony nareo araka ny toram-po fanaonareo fa rehefa aso ny teny izay milaza anao fa mba tenin'Andriamanitra dia reo tsy fampiresaka fa nangefa alefaka io dia toero ilay izy ary raha matotra nareo. Fa ianareo dia milaza fa mpanota daholo nareo. Anananay mihitsy ny rakim-peo nataon'ny mpitondra fivavahana aty Madagasikara. Eny ary fa manerana azy tontolo izao misy efa mandefa teny aty aminay aty koa efa azonay koa ny teny hoe mpanota daholo ny olona fa tsisy an'izany tsy marina, tsisy an'izany hoe marina sy masa zany fa mpanota daholo fa mila mibebaka fotsiny. Zay le hoe tena devolona mpianatra an'izany. Zay le nampianarin'i Jesosy hoe mila mibebaka fotsiny nareo. Avy any amin'ny devoly zany teny zany. Ka raha avy any amin'ny devoly zany dia tsy mety mihitsy nge izany teny ataonareo izany ny dikan'izany. Teny demony ve ny henonareo sy arahanareo? Fa tsy hitanareo nga ilay tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay mini manota dia fatezerana amin'ny rehetra. Ina moa? Nao ka afaka itsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay Hebreo 10 aloha ny teny. Hebreo 10. Hebreo 10 manaraka tenin'Andriamanitra tsara tsika. Hebreo 10 fino zany 26 teny 27 zany no vakitsika ery amin'ny écran ry zany zay Hebreo 10 teny 26 teny 27 no vakitsika ho voninahitry dada Iava sy Ehosoa. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia te minimanota zany dia io ataonareo hoe amin'ny olombelona dia tsy lavorary. Tsy maintsy manota kely ianao, tsy maintsy manota, tsy maintsy manao tsy mety ianao fa Andriamanitra mikomprandra an'izany fa olona ingena hoe fa mila mifonina amin'ny fotsiny anao dia mamany fahotanao izy mamela heloka anao izy. Tena devoly nge zany teny zany. Avy any amin'ny devoly nge zany saina zany. Ary zany ny proof fa
ilay jesosy ny tomponao dia tena mpanipy anao any amin'ny elo. Atleast zao ny voalaza ny soratra masina ato fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Mametaka mihitsy izany tenin'Andriamanitra io hoe fiandrasana mahatahotra no an'ny olona izay manao fanenina manota reny, zany hoe tsy maintsy manota e. Tena avy any amin'ny devoly izany teny izany. Devoly no nampianatra anao an'izany ary zay mahatonga anao mitsipy any amin'ny elo, ka i Jesosy no nampianatra anao an'izany dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo ianao fa miomana. Rehefa mpivavaka amin'ny Jesosy rehetra Jésus Jesus dia omany no bagazy fitsipy any amin'ny elo anao. Dia hoe efa vonona be ianao, ka raha ohatra ny vonona be amin'izany ianao dia tokony tsy mankany amin'ny dokotera rehefa marary fa ireto aho. Ary mataonao tsy mazaka mamay fa mbola mitsotsoka ny tanana rehefa mirehitra, ireto ilay marary no tena izy. Fa mataonao mbola mitady fanasitrahana, mbola matahotra mankany amin'ny elo anao. Ary ny fanahinao mihitsy ny matahotra io fa tsy ny vatananao. Ny vatananao ma tsy miverina vovoka iny dia tsy mahay ninina, fa ilay fanahinao no marary mahainao izao teniny Eliazy ady azy ao. Ny fanahy no marary rehefa mahainao ny Eliazy ady amin'ny teny sy mampianatra, satria mahafantatra ny fananareo fa io rery ny olona afaka mamonjy anareo eto amin'ity planeta Terre ity, io rery ny afaka ny olona tamin'ny fahotana. Dia ity tanomasonareo ity izay sady tsy rarainareo, tsy hinonareo no tsy hivakireo loha, izay koa moa tsy mivaky loha aminareo fa niaza mba maty fotsiny ma. Dia fotsiny efa nomena hoe niaza mba maty e. Antsika ny mihoana. Ohatrany hoe fa ahoana ny onanay aminao? Tsy misy esaka lavabe fotsiny fa izay fotsiny niaza mba maty, fa antsika no mihoana. Tadidinao fotsiny izay tengo izay rehefa maty ianao dia hoe ohatrany hoe ka izay nge tsy mba raha izay maty e, ka raha matanjaka ho ianao iza mankany amin'ny dokotera fa mahatonga mbola makany mbola kely aina ny dikany izany. Fa izay fotsiny tengo izay fa fitenena ho an'ireto olona milaza fa hoe mbola manantena ny ho any an-danitra izany efa miaraka amin'ny Jesosy, valiny tsy makany ianao fa makany amin'ny elo. Ary ny fivavahana hitanay mihitsy raha izaho manokana nandinika dia hoe ilay fivavahana, raha tany Amerika izany resahako, ny fivavahana dia tsy fivavahana mihitsy fa façon anankiray na metody anankiray anafenana ny ratsy atao. Izay mihitsy izy satria tena nahita mihitsy izay ny fisolokiana, tena arovana be izany ilay saromody hoe mivavaka nefa ny aratsiana dia tena tahaky reny mihitsy. Zavatra hitako tany izany. Zay. Ary anisan'ny olona maromaro ny olona taminay tany ary nahafantarana an'izany hoe faratampony avonavony hoe nao mahita ianao fa tena tsy marina ny ataonao, voapirofo mihitsy fa tsy izy ilay Jesosy fa dia mamary fotsiny izao hoe izy io tsy maintsy vonjeny e, tsy maintsy vonjony izy. Dia comme ça fotsiny izy hoe zay tsy maintsy vonjeny zay. Ko raha tsy atao ohatran'izany izy ity. Ary tonga na miteny hoe ho anareo Amerikana, ho anareo hafafiana rehetrarehetra ankoatranazy, manana anjara amin'izay koa ny Malagasy, mbola ho avy ny anjaran'ny Frantsay sy ny Allemagne, ho anareo any Inde, ho anareo any Togo, any Comore, ho anareo izay efa lalovan'ny tongotra ny Eliasy iny mbola ho lalovan'ny rehetrarehetra, dia efa miteny anareo fa voafita gars. Vous avez été trompé par le diable. Tena ny fitany devolonareo. Ary zay ilay fampianaranao avy rehefa avy hoe mpiara-miasa amin'ny devoly nge izany Jesosy izany e. Mpiara-miasa izany. Ary hiraka mihitsiny izany, hiraka avy any amin'ny devoly izany. Meko anao hoe ny fanaporofona. Eto izany tsy misy tsony hoe tezerana fa 2 arivo taona nanaovanareo any Ahosoanay. 2 arivo taona nanaovanareo any dadanay Yayafà. Nandefitra tamin'ny adalanareo izy 2 arivo taona, tapitra amin'ny fandeferana. Mamaly raha ohatra ka mahavita mamaly, ary teny ampiasaina, teny no meko anareo dia mahavaliao amin'ny teny koa. Fa rehefa tsy voavalinareo amin'ny teny izy mandini amin'izay, aza mitsangana tsony ho avocat du diable anareo. Aza mitsangana ho mpisolo vavana devoly tsony fa ampy izay. Ampy izay. Tena mampalelo mihitsy ingeny manjoany olombelona, tena tsy ohatsony mihitsy e. Efa tena hoe miderelina complètement mihitsy izy fa tsy te halala nefa izy fa dia ataony ihany ny ataony nefa sa dia tena tonga miteny foana hoe verena marina, dao any amin'ny marina tena izy.
eto mantsy ny teny de hoe fiandrasana matahotra sy fatezerana amrehetra izy misy teo fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fatezerana amrehetra zay andanon'ny fahavalo rehetra kiza moa le fahavalo le mini manota ianareo ke le fahavalon'andriamanitra ny olona zay manota de mibebaka de efa fahavalon'andriamanitra zany de volona mpianatra anareo azany fa tsy zany no teny soratra masina fa izaolona zay n'le zanak'andriamanitra marina ary madio sy mahitsy ary masina aza manota intsony jaona toko favalo andiny faraika andiny folo mifanaraka tsara amin'ity boky lehibreo ty jaona 8:11 oka hoetsika zay tenizay jaona 8:11 de zao ny voalazan'ny tenin'andriamanitra zany ary izy tsy misy tompoko de hoe Yahosoa za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony hitanao zao ny teny nambarany Yahosoa tena manizingizina sy manindry mafy mihitsy hoe aza manota intsony zany hoe tsy mety mihitsy ny manota eo anatreny io Andriamanitra masina io ary ny anarany de tsy Jesosy zany Yahosoa ny anarany ilay tena Yahosoa le niantona teo amin'ny azo fijaliana nandatsaka ny rano fa tsy Jesosy anao io zany io tsy niantona teo zany io fa mpisandoka pisy lokony marina io borofon'izany nareo milaza fa tsy maintsy manota io daholo ny tenisma tsisy lavorary tsisy tanteraka zany fa tsy maintsy manota fa olombelona ihany ianao ka izay le ny tompoinao ka Jesosy ny nanao an'izany aminao de anao manaraka an'izany fa ny teny nambaran'io Andriamanitra io milaza hoe fa raha mini manota ianao de fatezerana amrehetra sy fiandrasana matahotra zay hamelon'ny fahavalo fatezerana amrehetra hamely anao zany miandry anao ny anakeny miandry anao hoe fa ianao lambolambony le Jesosy miara-miasa amin'ny devoly iny tena marina eo fa tsisy an'izany fa Andriamanitra micomprendre anao taiza Andriamanitra micomprendre anareo olombelona raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny safodrano raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny afony nandona Sodoma sy Gomora ary raha micomprendre izy tokony tsy nefa ny deo zao fahoriana mianjady zao eretinareo fotsiny raha tany resaka tany Amerika la glasy ny latsaka ny lanezy olona 5 maty tany afo nandorany California Los Angeles tao olona maro any maty potika ny tanànan'olona ohatrany 30 latsaka teo angamba ny olona maty raha tsy diso amin'le vaovao tsisy force nareo olombelona ary tsy manana ny fahefana ampitany ty nareo mianana reo efa tonga ny loza ka aza be vava reto za aloha tena mba miteny aza be vava mihitsy sozaka aloha ny teniko zany veto zany teny de manizingizina mihitsy ny aza manota intsony avetsy sy vakina mihitsy teny Yahosoa hoe ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Yahosoa hoe za koa tsy manameloko anao mandehany fa am'izao sisa izao zay ny olona tena niona tamin'io Andriamanitra marina io zany de zao ny teny hoe am'izao sisa izao any manao miketo zany ianao aza manota intsony izay le tena niantona teo amin'ny azo fijaliana Yahosoa no anaran'iny iny le nyteny hoe aza manota intsony fa i Jesosy zay mpisandoka ary mpanipy anao any amely kosa de miteny hoe mahazo manota anao fa mibebaka de mamela heloka io Andriamanitra io fa fitiavana izy exploiten'ny olona tena zany hoe devoly saina exploitena daholo ny teny rehetra mandeha Andriamanitra ny fitiavana ka rehefa mivavaka aminazy de mahindra fo izy fitiavana izy fa tsy azonaovana ohatra zany masina izy de tsy azonao atao ohatran'izany ny fitiavany tsy azonao atao ohatran'izany fa fanambaninana azy ary zany ataonao zany manambany manina izy miteny hoe za manota intsony de anao nefa ry manambany anazy hoe tsy maintsy manota ary le Andriamanitra tsy izy mpisandoka Jesosy iny foana sy Jesoa iny ny entinana hitsandohana ny teny marina ny teny izy misy ohatra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota da ohatsika aloha hijery am'izay ny teny hoe reto avy ny lazana fa mitsipy any amin'ny elana satria tsy mihino anao io Andriamanitra io zay betsika zay teny zay aloha Isaia 1:15 sy ny 2 ho teny omena anareo rehetrarehetra ohatran'izay koa misy Amerikanina mihaino anao oahatra iaino izy ary tena tsy maintsy mihaino izy na tiany koa na tsy tiany amin'ny fomba manahoana vitanareo iny ihany nanaovako anazy zay ary tsy izy rery ny mihaino fa tsy maintsy mihaino daholo ny rehetrarehetra efa mpiomaniko dolodolo na ny frantsay na ny Allemagne ny Amerikanina ny Brezilianina
miomana daholo nareo fa tsy maintsy henonareo ny marina ary tsy maintsy mihaino ny elianareo na mety nareo na tsy mety raha anatinareo na sy tianareo tsy maintsy mihaino nareo ary didina mihitsy ny aza ny fananareo hikaroka an'izany Elia zany nareo de fianao mihitsy ny hoe izy vitanareo eny any ny toyny zany eo azy zarery amin'ny mahazarery any zarery zany tokony tsy hiteny fa ny fahasahianay fahasahina araka an'izay naniraka anay iaiavaseho soana anarany zany natao hoe ny irahany zany Andriamanitra lehibe zany Elia hiteny aminareo maneran-tany hoe tsy izy tsony ty ataonareo ty fa rehefa te hiady amin'ny tompony fahamariana io tovy ihany io ataonareo io rehefa eny aminareo ny loza io tsika ny teny isy atoko fa 5:1 sy ny 2 ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamarina fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny taviny aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be ke le teny hoe tsy mihaino izy zany le meno anareo mpanota ty fa ny tena mipetraka mihitsy ane zany iza le mihaino anareo mpanota zany amin'izao sary zao satria soratra masina rahantsika mijery teo hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io da iza zany hainonareo mba apetraka eny ilay toko izay andiny teo nareo fa aleo mba hojerevan'ny olona tsara hoe fa ny elokareo nefitra mampisaraka an'Andriamanitra reo fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy tapaka kely hoe tsy mihaino io ampikarokely zao de tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany tsy mihaino mpanota zany io la ny andro ianao hivavaka eo la ny andro ianao hitsofoka any amin'ny lalana tsy farehetrarehetra any hoe hivavaka ianao zao fa tsy mihaino anao zany io Andriamanitra io tsy olombelona izy ka anaovanao zany fetsika zany na ho tapenanao ny vola amin'ny masony tena mba mieritrereta ny teny izy tena mihey mihitsy ny amin'le olombelona hoe ahoana ary ty ataonareo ty izy amin'azy rehefa manam-bola be anao dia tapinao maso Andriamanitra samia mieritreritra endry mahita loza ka miery ny adala mandrosika voa eny a mananatra sy miteny hoe tsy mampahery ny mampahery akory ny ty teny ty fa zay milaza fa mahery mihitsy ny totina sy tsy ngidina rehefa mandeha zao tenin'ny Elia zao tsy mampatanjaka ny matanjaka akory ny zay teny zao fa raha miseho matanjaka ny matanjaka mandre nyty teny ty dia iny koa ny tsingidinany mampitsingidina ny matanjaka zao teny zao ary mandravarava ny miseho mahery zao teny zao aza mba miady amin'izao teny zao fa teny nanamboarana anao ka zay divana io teny io ary ny teny zay meko anao dia tany amin'ny tompony le teny zay namorona anao fitaovana fotsiny zany Elia zany hanamarina ny famarihana satria tonga ny fandravana zao to zao ka tsy maintsy miteny zay melo ny andravana iza ny andrava ho hitanao eny ihany re tokonge miara hitan'ny maso dia miara ende sofina tahaka naninesana hoe mirehatra zany Los Angeles zany dia nirehatra tsitsinao azo atao fa dia miandro koana tahaka nandrinesana hoe misy avandra be latsaka tany Amerika olona 5 maty zafadinitra tsy avandra moa fa neige olona 5 maty dia koatra zay tsy fantatra engamonareo tsy manana sécurité aminay izy ka ahoana anao no maty ho azy eko zaiko rehefa mandeha ny loza dia tsy voasakanareo ny loza rehefa mandeha ny loza tsy misy herina fahefana afaka manaka na ny loza rehefa mandeha zany loza zany nefa izy efa mandeha ary efa mandeha dia efa mipakany aminareo any fa velantsika eo aloha ny sary fa lefa aloha ny tenin'Andriamanitra dia io zany nakay hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra eo anao dia milaza fa mpanota dia vita ny sasangeny hoe izy koa ny tsy mpanota reto mpiantro Jesosy reto dia hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota génération manao ahoana teoria nilaza fa tsy mpanota indray nareo nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana mifona fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo zay zao mpanota tsy mendrika oy e ahoana no laza an'izany tany am-piangonana tany dia tampotampoka reo milaza hoe tsy mpanota indray nareo zany nge novo maika mbola marainy lainga anareo ihany tsy mena hatramy vadibady dela ohatra mpanao politika zafady mangatsika be moa tany dia somary ohatra manarakaraka le mangatsitry -10 degré any enjana be any -7 -10 teo foana zao ny température tany dia ohatra manarakaraka le koaka kely zany le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy ety Madagasikara le izy mafy be dia atsika tena
ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra kakabe zay rehefa miditsy ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana nefa ny anaty pataloha any anaty akanjo any akanjo mafana mbola misy fotsifotsy any mafy be zany io atsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahitan'le gilasy elanezy fa tena manaikitra ohatra n'ireny nify reny izy rehefa blindé be mihitsy iny izy zany gantana natao fa tena tsary fadiranovana fa ianao koa moa manao asany Ehosoa any andehanana dia tsy kivy mihitsy iny fa iretany eny any fa mafy le izy tsy moramora hoe ianao ve tsy manao gantana zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy zay mivady hoe mba nalandrana tsy nanao gantana fa raha dia ohatra hoe misy manaikitra reny io tany io fa aingaikaingana nividy gantana nainga ty zay tsy nitondra an'izany vitaingana teny amoron-dalana ty fa mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no mivarotra amoron-dalana fa tsy zareo amerikana fa ny sinoa dia ny amin'ny sinoa no mividy ny amerikana indray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo anaty magasin be zareo no mivarotra zany zay any amin'ny let's travel reo mahita anazy rehefa mandeha ny let's travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota iza zany le mihaino anareo ny dikan'izay fa ny tena mipetraka mihitsy nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay ary tena laza fa mpanota mihitsy no hatramin'izay dia ahoana zany no laza fa tsy mpanota ity tsy efa nisy an'lainga anakaiky indray ve izay satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa ny vehivavy fa mpanota daholo ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota fa zay le avinavina ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy mpiaro dia voly mihitsy ny tena mahavoany zareo mahavoanareo rehetra rehetra efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany zay ny profa extraterrestre io ary extraterrestre tena mpandeha misaina mandeha misaina mihitsy io zay ny tena asany io satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'io Jesosy io fa dia mbola iretanao ihany tena miforitra eo akaikiny io mihitsy ianao mba mieritrereta ny tena izy mba mieritrereta ianao zay zay olona ny fanenana tany tena tsisy nahavaly mihitsy ny fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'le anay hoe tsy izy ane io ataonareo io miaraka amin'ny atezerana be moa zay no mahatonga ny eliana hoe anao fampianarana spesiala ho any Amerika mihitsy hitanareo tsara fa iny hoen'ny Amerikana eliana no miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany fa raha mbola mieritreritra ho any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony aza miaraka amin'io fa nareo nge mba olona amin'ny rezona ihany anananareo ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena ahoana tsy atakanareo nyty hoe ny mpanota ho any amin'ny eny azay na miezaka an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa zany mirediredy c'est de la folie ozy ny vazaha folie tena tsy izy mihitsy ny ianao da ohatra isantsika indray ny teny azy manome tenareo indray ary fa zava-dozany miandry anao mpanota io fa ny fanovano an'le anarana dia fa milaza fa mpanota ianao satria Yahosoa dia mandala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona tsy mitovy ireo ny dikan'izay ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Yahosoa amin'ny Jesosy satria rehefa hen'le olona koa zany teny zany tany Amerika dia hoe io ny tsy izy fomba mitovy amin'le teto Madagasikara mihitsy mitovy mihitsy le toetra nefa nalefany Jesosy any amin'le olo hoe io ane mitovy le fientsona fotsiny mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany izy hoe anao le niantona teo amin'ny fijaliana Yahosoa no anarany fa Jesosy diso aloha zao anao anankiray zay ary le Yahosoa niantona teo dia niteny mihitsy ny aza manao teny intsony ka le Jesosy zay tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany ndray niantona ndray tsy niantona ndray miteny hoe aza manao teny intsony Yahosoa zay le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba ahoana mampitovy ihany reo nefa ny soratra masina miteny fa raha mpanota dia tsy mihaino Andriamanitra ahoana ny mampitovy andreo ny dikan'izay todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombely eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo nahita mihitsy ny tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto tena ho any amin'ny elo reto olona reto ary raha misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy zany dia tany Amerika ny tena hita fa tsy te lala ninina mihitsy izy izy aloha miady lahatra izy mba miady aminao mba miady aminao dia tsy trantsony am'izay zay mahina tezitra am'izay izy ny anay ny anay foana miaraka miatizirana be am'izay hoe tezitra be am'izay ka ina moa natao ina moa na tezitra moa tsy tezitra tsisy idirana zany io dia
ny marina foana zay mbola manaraka ray le te hevina kely zaiko mankatsika be l izy ary am'izay koa zay nandalo tao turki moa zay taminy ao koa mbola glasy koa ondray tsy nisy nezy fa tena mangatsika be mihitsy zay tanina rehetrarehetra zany tamity de mangatsika be asa nde ny amin'ny manaraka za koa miteniteny hoe ho any amy glasy ake tena nita glasy tokoa nyteny izy fa tena oatra nienjana ihany le mipetraka ao mafy be ala izy toatsika any teny ary Korinthiana voalohany a Korinthiana voalohany zany hoe ianao zany izy nilizika ny avy mandeha de tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo teneny olona ka zay nandefasana ty tongo teny dana jerevo daholy misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany ty zany ny vavolombely ampangasi tsara anareo am'izay ty teny Elia ty nandeha tany Togo nahazo teny togoleny nandeha tany Komoro nahazo teny ny komoriana izy ao nahazo teny ny silamo tamin'ny alalan'ny Elia hoe verena de soadresina miantso Andriamanitra Abraham nareo tsy alano anarany fa iavahano anarany Andriamanitra Abraham jereo ary amin'ny Sefer Torah mbola iverenantsika daholo reny mbola iverenantsika reny fa tsy ko ne mandromandry eo am'izay ndrindra raha tsisy mandromandry zany miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io aza mbana tena ny androandro zany ianao raha miaraka amin'ny Elia zany de tena piady zany Elia zany ny anadika zany hoe Elia piady ny dada Iavasy Joshua ny rany izy rery ety amin'ny planeta terre nareo ty ary tena mavita miady rery izy ho voninahitry dada Iavasy Joshua ary ataony Elia ho reharehany dada Iavasy Joshua mihitsy izy ataony Elia ety irery Elia ety fa manana ny dada Iavasy Joshua izy ary miady rery izy tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Iavasy naniraka ary tsy maintsy voavalany rany Joshua zay nalatsany tao amin'ny azo fijaliana Elia ny anao an'izay Korinthiana voalohany toko fainina andininy fahasivy eno ingy ty teny ty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina de toe tsy marina de mpanota zany ohatranao io ny olona tsy marina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra miomany ianao zany ianao tsy marina mpanota io ianao le miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany ianao zany de tsy ho any amin'ny lanity ny lanita fa de fa mionona teny zao ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao la ny andro ivavako fotsiny fa hoe tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lanity lanty ianao tsy manana akse mihitsy ianao zao tena nisy olana nampaelana hoe entre parenthèse kely ty nisy olana nampaelana ty resaky hoe anderoplanina ty ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay tsy haiko na maheno zareo de mety mahitana mandregnana fa ny afrikanina moa tena tsy de tia ny olona rehetra vo mivoaka amin'ny fahatra Afrika tsika zany ka hoe andeha ho any amin'ny fahatra reo mpanan-karena Europeana reo fa tena fanambahina zay tena nambanina mihitsy ny tany nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafa Yahosoa mihitsy nga mikapoka an'le olona tra de miteniteny foana de manginaingina fa tsy mahasamy teny aorinan'iny de zay fotsy sisa nijerijirivana izy ary reto olona rehetra satria zay koa samy teny tena samy teny ary samy mamaly mihitsy ohatran'izao le sary de reto olona reto moa zany hoe tsy hita moa zany ny hôtelany fa zany hoe taraiky zany le fandefasana an'le hôtel ka izy tsy mahay miteny anglais de zahay no voateriniditra antsehatra nanampy anazy satria hoe tapatapain'le mpampiditra tao amin'ny europlanina izany sy ny karazana zany hoe tsy mahafaka mandeha nareo de nala elo moa ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any an-tany lavitra de niditra antsehatra zay mba nanampy hoe aiza le problème anareo zany satria izy roalahy tsy mahay miteny anglais tsy mahay miteny inona mihitsy re tsy miteny anglais tsy mifandray mihitsy ny resaka de niditra antsehatra am'izay moa zany zay nanampy an'izy roalahy teo hoe io problème io aiza zany mba asio anay de aiza zany hoe le hôtel zany tsy nandefa an'le taratasy an'le autorisation hoe amatanana ka raha vo tsy hita zany zay de bloqué zareo andeha aty Madagasikara zareo tao Istanbul zany io sary io nandeha de voatery zay nanazava tamin'le mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina le hôtel satria mbola misy adiny indray aleo karakaraina le hôtel satria izy lahy tena tsy mahafantatra le resaka mihitsy de reo olona be de be rehetrarehetra tao reo andeha roplan fa eo amin'ny roanjato io ngamy nisany nandeha roplan dimipolo am'y zato teo satria fe mihitsy le roplan tsy mba nisy nanampy mihitsy nandray aza an'izy roa lahy
marokana reto lahy reto fa izahay no niaraka ny karakara tamin'ny piaiza le problema niantso taty Madagasikara andray zay de ahoana ny fipetraka an'reto olona reto satria izy tsy mahay teny anglais de tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo no efa natositosiky le mpapiditsolo izy hoe mahazo mandeha nareo de taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no nitavelo anatin'ny poro anankiray aéroport anankiray ratsy be zany de gaga ny fa de reto olona reto zao de milaza fabovavaka daholo fa navelany teo io olona io tsy manisy ny raharaha fa izay rery no nitsangana nampy an'le olona hoe ho any Madagasikara re olona reo a andao ampiana izy de izay no ny antsoantso nampifandray an'le zareo tao Turkia amin'ny aty hoe zao ny fandehan'ny papia de niditra antseratra teo foana zay mariky ny fitiavana sy hoe tsy mamela olona any amin'ny fahoriana zany nasiona mihitsy ny zany le izy koa moa de automatika amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo de vita ihany moa zany ny taratasin zareo de nazo afaka nandeha ihany le olona ny tafaraka aeroplanina ihany zay fa ny accident le taratasy taty satria le olona taty koa tsy mivaky loha tiako tenenanareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany raha misy problème anao de tsy avela mandeha manahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitra iny lanitra elefantena tiako apetraka fa akaty Madagasikara izy anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy akory ny hôtel efa tsy nazo nandehana ary marina aloha le réaction zareo tany Turquie satria ohatrany hoe lasa ohatrany hoe olona clandestin zany fa zay efa mafantatra hoe tsy clandestin satria tena olona andeha hiasa ry zareo natsonaingana moa de voavaingana le izy sosotra be le olona rehefa aveo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo de miasa soa moa tsy de mila teratera fa de rehefa voavonjy le olona tamin'ny lozanaika nanjora satria ratsy be raha tavela tao efa nafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy ny manahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanitra ianao mpanota io zay tiako apetraka eto fa raha ny eto tany azy hitaingina aéroplan efa mahasalotonao ohatran'izany manahoana zany ho any amin'ny lanitra zany afaka miditra any ve ny mpanota valiny no elahy tena miteny aminao fa tsy miditra any zany ianao lany andro eo fotsiny ao tsy miditra any zany ianao tsy miditra any zany ianao ary tena miteny marinanao mihitsiny a tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany zay le izy eto ny olona tsy marina mpanota tsy mba adova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety fitanynareo de zay mihitsy le tena hoe aza mety ho fitany aza mety ho fitany mpitondra fivavahana aza mety ho fitany zay milaza famahiten'Andriamanitra fa zany ny sohatra masony ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io fa ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra tsy makany mihitsy nareo aza manantena ny mahazany efa mitenareo mihitsy zany sotra masiny hoe aza manantena ny hoany tsy mahazo makany ny mpanota tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota kategorika be zany teny zany de entitra zany teny zany no zany raha ianao zany mietrrehetra fa hoany noho ny amin'ny teny le mpitondra fihovananao ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota zay na tonga aleo teny hoe natsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo nareo zay nivavaka taminy satria izy tsy mahazo makany nareo koa tsy afaka makany izy ny lehibe ny nampanota anareo 2 taona nareo nasainy nanota ary mibebaka foana de tsy mendra zao ndray mbola miverina manota fanondroany ndray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray hony ianao nefa ianao mpanota hatramin'izay zareo zay zay nainga nampanaoviny Jesosy ianao sy Jesoa anao ho tsy tonga saina ihany ianao mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao ny olona ianao zany tena tsy manota intsony sady tsy mahay manota ny tsisy trasina ota ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasina ratsy asiana ratsy indray ny marina zay tsy mamety manao raka zany zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao zay tena nampy olona fa nefa le olona zay milaza be dehibe fa mivavaka fantatra fa mpivavaka daholo reo jery fotsiny nefa de mahay miteny anglais sy mahay miteny frantsay ny be dehibe ao fa tsy miraharaha mihitsiny
fa izay le malagasy kely ambanina zay le tena mijoro rehare malagasy mihitsy zay mizendananay hoe ambanina mihitsy le malagasy fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsy hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teny Eosoa ary matony fidiny Eosoa tsara ny tika zay tsy nanaiky nambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo raha mianatra manambanimbany dia tenenaiko mianana koa le olona rehefa tratranaiky enga manaiky an'izany mihitsy fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena tena nahita mihitsy n'izay na ahita mihitsy zay tsy manaiky ny fantantareko anareo reny moa sasany fa zay nefa le olona manambany ilo izy fa devolo manao anazy tsy hitany izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo fa mieritreretany tena izy tonga Elia mahaiza mandinika tsara tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara ny endry mahitany loza ka ameriny adala mandrosoka vo teny farany mialohan'ny amaranantsika ny teny ho jerevantsika amin'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'ny Jesosy izy mihitsy manipy nareo any Apocalypse 21-27 donge vaketsika ity Apocalypse 21-27 Apocalypse 21-27 zavady indrindra ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina hitanao zany ny olona mpanota tsy masina tsy mahazo miditra ao amin'ny lantilanta mihitsy ny olona tsy masina izy soratra masina tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta mihitsy ny eninao tsy anao ilanty io tsy any mpitondra fivavahana tsy anareo olombelona fa n'le tompony ary ny tompony ilay masina indrindra Yahavana anarany Andriamanitra Abrahama izy ary ny zanany dia Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana iny lay nyteny hoe iny zanany mahalala iny hoe iny zanany mahalala iny no nyteny hoe aza manota intsony fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesoa manontà dia mibebaka rehefa avy eo taiza nisy teny nyteny an'izany rehefa nodikodina ny teny maro misaotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteranareo zany amin'ny lantilanta tsy vitan'raha Jesosy mihitsy izany teny zany fa ny Jesosy dia zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manota dia mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany hevin-demony zao vakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 dia mifarana trondrelo ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharotsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fahatanteran'iranareo zay any amin'ny lanitra zava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'iranareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra lay dada Iava tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao oka anao ho tanteraka ohatranazy ka izy ny tompotrano lalàna ny tompotrano io ny tompotrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aoka anao tanteraka vao mahazo makaty amin'ny trano koa ty ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompotrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny trano ka raha miditra ao anatin'ny tranon'ilay tompotrano ny mifoka sigara roahany avy an-trano automatika zany fa raha tsy mandrokana io dia izy mihitsy ny vendrana fa raha tena tompotrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao ilay vahiny mitondra sigara dia tsy maintsy roahany dia ohatran'izay io dada Iava io masina izy tanteraka izy io hitantsika hoe tanteraka no zany aoka ho tanteraka ohatranazy koa nareo tahaka ny fahatanteran'ny rainareo zay ny amin'ny lanitra raha vao tsy tanteraka dia tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Yahosoa rery ihany ny tanteraka dia zao ataon'ny Elia zao satria Yahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Yahosoa dia ataon'ny Elia zao ny fahatanterany manatona any Yahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ho ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipiny ho any amin'ny elo mihitsy ianao fa ndraiky anao zay ny fanazavana
tena voafitaka ianao tsy hoany lantilanta zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota dia sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy. Jaona voalohany toko fahatelo amarana antsika ny teny. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina. Vakitsika ty voninahitra daday avasy Josoa. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava-be io tenin'Andriamanitra io. Tsy nahita an'io Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavarana io zany tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io. Mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosynao io tsy izy io. Ohatrany hoe Elia mba moramora mivavanao, tsy mety moramora tsony ny vavan'ny Elia. Ny vavan'ny Elia vao mafy ary mafy hatrany ny sofinao ny amboary amin'izay iaino ny famarinana. 2 taona zay nanaovana ny dadana Yahya. Dia hoe ianao rery havita inona ka za rery ny havita inona. Meko valiny foana ianao. Profan'izany zay efa miteny hoe aza dia mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana ataon'ny devoly ao. Na dia maty fotsiny hoe le emetera. Any zao akasiparana devoly zany. Ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminahy. Hitanareo tsara ny sariko dia ndana mijery nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana. Zay zany ny fiarantsika indray tamin'ny teny io ty miraso antsika samy teny Josoa fa ny teny dia manao mihitsy hoe zay rehetra miaraka amin'io Josoa io tsy dadamala Yahya dia tsy mahay manota intsony. Zay mazava-be io izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony. Io mazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ho aminy. Ary namafisiny eo amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo nge vakitsika ery amin'ny valo ambin'ny folo moa zafady. Jaona voalohany toko fadimy andiny valo ambin'ny folo. Fantatrika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa dia tsy mahay manota izay tena miaraka amin'io Andriamanitra io, izay naterany, fa dia tsy mahay manota intsony. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany, ka tsy mahakasika azy kory ilay ratsy. Tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly. Zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra. Tsy voakasika ny devoly mihitsy izy. Sambatra be ianao rehetra ka tafaraka amin'ny Elia. Aty amin'ny Elia reny ihany ny atao hoe Elia dia ty hitanao sary ty areninao feo. Zay miaraka amin'ny kiriry ihany amin'ity planeta Terre ty tsy mahay manota intsony. Tena miteny marina aminao aho. Raha navita zany nareo 2 taona zay tokony efa vitanareo io. Nareo tao amin'ny Jesosy ry Jesosy mahasamihafa. 2 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona. Ianareo koa raha maza fa tsy afaka. Tsy izy nareo ny dikan'izay. Rehefa tonga kosa ny Elia afaka izay niaraka taminy ny endry mahita tany loza ka manatona ny Elia. Ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo. Vidio izay tianareo amin'izay. Pikely famarana anazy Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voly no toetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io mazava ny soatra masina. Tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery amin'ity planeta Terre ity. Ary izay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Elia izay avy any amin'ny Josoa ary nahatonga tsy mahay manao ratsy intsony 2 nisan'ny olombelona eto amin'ity planeta Terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa miditra rehefa te hiditra ianao. Nareo ihany ve makany amin'ny lantilanta teny izahay irery ihany ary vita soni. Tsy miaraka amin'ny Elia irery ihany mam'ity planeta Terre ity mahazo makany. Ny antony nareo tsy maintsy mpanota foana nareo. Tsy manana akse amin'ny lantilanta zany nareo matoy izy niraka amin'ny teny aminareo zao mietritra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io mody manao teny malefaka aminareo. Teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy arisaina. Zaloha manandrandreo le menao ny mpitondra fivavahana ty malefa defaka tony. Mpiara-miasa amin'ny devoly nge io teny malefaka sady tsara lahatra azafady. Teny malefaka
sady tsara lahatra no amin'ny tanany fonitsiary saina. Zany ngeny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ndraiky efa kitsika izy teny zay. Azay efa tena marana antsika anazy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina film izy, Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina. Hoanareo le mpihaino an'ireto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Ianao ity e, fa izy ireny Romanina 16-18, Romanina 16-18, fa izy ireny tsy mba manompo any Yehosoa tombontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fonitsiary saina. Ianareo mpihaino an'io teny mandangolanga avy amin'ny mpitondra fivavahana raha Jesosy io. Zareo iny ataonao fa malefadefaka tay ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny mahasamihafa. Amitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny. Mba tonga saina e. Elia manao antsoavo amin'ny Amerikanina, amin'ny Alemaina, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Brezilianina sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena amin'izay nareo mankaty amin'ny Elia. Eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina amin'izay. Dia nareo rehetra manerana zao tontolo zao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikanina, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, zay ny momba nareo rehetra any e, mieno ny tenin'ny Elia nareo. Dia mirahaso antsika samy hotahianao soa mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona amin'izay, lay hitondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny olona anankiray fa pisoloky iny. Ny tena nandatsaka ny rany teo dia Yahosoa, ary miteny amin'ny hoe aza manota intsony. Fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana nge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy. Raha zany izy miteniteny foana e. Manipy anao any amin'ny elatra an'io mpitondra fivavahana io nge atsipiny any amin'ny elo ngena. Izy Jesosy mitovy larana. Samy mpanipy olona any amin'ny elo, izy Jesoa, mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery, ny adala mandrosoka avoa. Mirary so antsika etra samy tena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka, tao antsika hariva afakary. So rahabetsaka dada maray avany amin'izany teny izany. Fa tena famonjena ity teny ity. Tena fanavotana. Antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra. Hitodika sy hiverina ho any aminao. Mamalia vavaka dada maray avao. Mamalia antso ianao. Vonjeo ny olona. Vonjeo mba ho avitra izy fa tsy ho maty amin'ireo hevoly tsisy saina ireo. Dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada Yavasy Joshua. Vonjeo hatramin'ny farany. Voninahitra anao mandrakizay. Aza atao mipetraka tsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena. Ary aza ataonao tafandry mandry izay mandre an'izao teny izao, tsy izao fampianarana izao. Fa ataovy tena tsy tafatory tsony, tsy tafapetraka intsony, fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada Yavasy Joshua amin'ny alala. Zany ny solo-tenanao ety, zany raha anao solo-tenanao dada Yava malalako, sy Joshua malalako. Voninahitra nareo mianaka mandrakizay. Atoika fa tena maro ny andreny teny ary vovonjy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Yahosoa. Amen. Izay ny fiarahantsika indray tamin'ny fampianarana rana vavalo 20 iny. Mirahasoantsika indray samy tena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka filomatompo.